misaora ozy izy amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Miatrika indray tsika andro maraina satria hiatrika tsika rehefa avy eo ary hiatrika tsika amin'ity herinandro ity. Ndao ataontsika fo misokatra misaotra an'Andriamanitra fotsiny, manao ny sitrapony. Tena mitsotra aminareo fa misy fitsarana be rehefa renao hoe vita ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ao afontananao dia isaorindray Andriamanitra ny amin'ny tombonandro maraina. Ankasitrao izy fa nifoaziny ianao tsy isan'izay lasa tamin'ny alina satria mbola misy programa tiany ampanaovina, tiany ampahitana ary tiany ampiainana. Misaora azy fa isan'izay nitarihana ianao ho tonga eto araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe nanana faniriana fantatra izy omaly fa tsy tonga teto. Ianao tonga eto androany dia misaora an'Andriamanitra. Mankasitrany tompo satria mbola miteny Andriamanitra manintsy. Satria misy fotoana misy zavatra eritreretintsika efa marina nefa diso dia tonga Andriamanitra manintsy antsika isaory azy zany. Isaory Andriamanitra fa herinandro vaovao ty misokatra ity. Herinandro mifono programa tsara be avy amin'Andriamanitra. Izay mbola tsy hitanao sy mbola tsy nomanin'Andriamanitra ao amin'ny herinandro lasa fa tena dédié programme eo amin'ity herinandro ity mankasitrahany fonao manontolo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fiainanay tsirairay avy izay tonga eto satria ianao no mitantana mitondra mitarika ary ny fitondranao dia mety tomombana tanteraka tsy misy tsiny sady tsy misy diso. Misaotra betsaka ianao indray no mitarika anay eto amin'ny sekoly fianarana ary ny osotrao no mampianatra anay avy ao anaty ny fanahinao no mampiteny ary ianao mihitsy manambara ny sitraponao mba ho tonga fiainana sy fanahy ny teny rehetra izay ambara eto amin'ity alitara masina natsanganao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, taio indray ny fivorianay tompo, taio ny olonao izay tonga mangetahitanao indray andro maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tiaka mafy tsara ho an'ny tompo dia manasa antsika azo toerana. Misaotra an'i Jesosy ny amin'ny fanairana antsika ho amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Marina tokoa fa raha mandondony Jesosy tsy ao an-trano izy zany fa nisy namoaka. Dia tsika reto zany tsy tokony handondoman'ny tompo intsony fa tokony efa ao an-trano foana amin'izay ny tompo. Amen. Any manokana antsika dia hijery lohahevitra anankiray hoe secret en communion sy ny toetra. Ny tsiambaratelon'ny fiombonana sy ny toetra. Fantatsika fa ny toetra dia voalaza amin'ny Baiboly amin'ny Galatiana hoe vokatry ny fanahy na ihany koa hoe fruit de l'esprit. Voalohany dia tian'Andriamanitra tsika hiaiky sy ho resy lahatra fa tena ilaina ny communion na ny fiombonana. Tadio fa ny bibidia izay endrika anankiray isehony devoly dia manao ny fomba rehetra mba ho tonga olona biby ny olona izay noforon'Andriamanitra araka ny endriny. Andriamanitra rehefa manao zavatra dia ataony mitovy aminy ny zavatra ataony. Ny bibidia koa rehefa hanao zavatra dia ataony hitovy aminy ny zavatra ataony. Jereo zao fa ny Andriamanitra tompon'ny Egyptiana zao rehefa mijery sarintsika, sary mba hoe tantarain'ny mpanao tantara hoe ohatrohatr'izao ny Andriamanitra zareo, dia olona sy biby tahaka ny hoe vatan'olona fa lohana vorona ary tsy mahagaga zany fa manompo lomborona zany zareo tamin'izany. Ny Andriamanitra ao tena bogos ohatra ny tapidokatra ny paladia. Misy dikan'izany ny Andriamanitra ny Filistina atao hoe Dagona zao tamin'ny andron'ny fiaran'ny fanekena le nangalarina zareo taoriana ny ady izay naharesen'ny zanak'Israely dia endrika sirène, zazalandrano. Efa nisaina tsara hoe zazavavin-drano lehilahy ve fiteny sa zazalandrano zany. Zany hoe ny tapany ambony manomboka eo amin'ny vatany eo amin'ny buste miakatra olona dia ny manomboka eo amin'ny hanche midina trondro. Tena kekinao bibidia eo ambadika izany hoe mampifangaro ny olona sy ny biby hoe. Misy taona aza toy ny hoe mitsiriritra ny fahaizan'ny biby izay tsy hain'ny olombelona ny olona. Nefa ny olona dia nomen'Andriamanitra fahafahana, fahefana sy fanapahana eo amin'ny natiora izay noforon'Andriamanitra.
azadino fa rehefa namorona an'izao rehetra izao Andriamanitra dia ny olona no ny firon'ny farany hita maso anapaka ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. Mamitaka ny devoly mampifangaro ny olona sy ny biby foana amin'ny endrika maro. Mety any amin'ny dessin animé zany, mety any amin'ny film, mety any amin'ireo karazana heverina fa activité mampety ny vatana. Miheno ve tsika? Toy ny hoe tsy haiko hoe mba hampilamy sainao sy hampitonony ao anatinao dia misy pôzy ataonao pôzina sobakaka ohatra. Mazava? To dia mazava fa tsy teneniko ilay izy fa miantsy fihavanana ilay izy mantsy. Fa to dia samy mahafantatra inona zany izay resahan'Andriamanitra izay. Tsy izay ny ahitanao fahatoniana. Fiverenanao amin'i Jesosy, fanenenana sy fibebahana tonga anao hiadanam-po, fa tsy pôzina tongotra na pôzina tanana na fahafahanao mifehy resaka respiration, fitaka fotsiny izany. Na ihany koa mety hoe tsy haiko hoe griffe du tigre ohatra, azonao ve tiako tenenina? Tsy izay mihitsy, tsy fombana biby ny edivanao. Ady tsara amin'ny finoananao sain'Andriamanitra edivanao. Ny zavatra nomen'Andriamanitra rehefa nanao fanoharany Jakoba ny amin'ny zanany araka ny tsodrany mpitahiana dia niteneniny hoe Joda ozy izy toy ny liona, Benjamina toy ny ambodi, Dana toy ny menarana, Isakara toy ny briky, Naftali toy ny deravavy. Toy nino ny teneniny? Korintiana voalohany toko faharoa dia 7:10 eo tsika ny anomboka. Teny hoe kaikinao ilaina ny communion hoe. Menaran'i Jesosy 1 Corinthiens 2:14. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Amin'ny teny gasy izy dia hoe ny olona izay araka ny nofo. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe fa ny olona natoraly, ny olona araka ny natiora, zany hoe araka ny nofo. Dia ny teny frantsay izy tena manintsy be mihitsy ny hoe l'homme animal, na ihany hoe ny olona biby. Tsy fanambaniana zany, fa vérité. Raha vao mijanona eo amin'ny nofo ianao dia biby. Raha vao mivelona eo amin'ny nofo ianao dia mivelona toy ny biby. Raha vao misaina araka ny nofo ianao dia misaina manao raisonnement animal. Miresaka eto amin'ny Baiboly ny amin'ny l'homme naturel na ihany koa hoe l'homme animal. Io olona araka ny nofo io misy idirana communion izy satria ny communion mamerina an'ilay endrik'Andriamanitra very tian'Andriamanitra tiany devoly soloina ho endriky ny biby izay tsy endriky ny olona. Rehefa namorona antsika Andriamanitra dia araka ny endrika izy. Araka ny endrika izy Andriamanitra. Fa vao nanota ny olona dia tonga dia natsofoky ny devoly tsy ny endriny fa endriky ny biby. Zany hoe ampidiny ny devoly ho biby ny olona rehefa nampidiny tsy ho hitovy amin'ny endrik'Andriamanitra itsony. Ratsy be zany. Ny olona biby na ny olona nofo, ny olona araka ny nofo dia miaina araka ny appétit sy ny passion-ny. Zany hoe miainga eo amin'ny zavatra mampanona sy mampangetaeta azy izy amin'ny zavatra ilainy. Miainga izy eo amin'ny zavatra mahafinaritra azy sy tiany. Maraka tsara tsika. Ny appétit le zavatra ilainao, ny passion ny zavatra tianao. Ny olona araka ny nofo zao tsy mametraka ny asaribidin'ny fiainam-panahy fa tonga dia hoe zao aloha no ilaiko dia zao no tiako atao dia mandeha amin'izay izy. Nefa ny programan'Andriamanitra rehefa tonga Jesosy dia nanovantsika ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary ny zanak'Andriamanitra dia maninona? Tarihany fanahin'Andriamanitra. Eny tsara. Tsy tarihany zavatra ilaina ary tsy tarihany zavatra mahafinaritra.
ianao zao raha tonga anatina safanompoana anankiray dia tsy hoe passion tonga avanao hoe za pasteur tena passionné amin'ny famafana seza mety zay mihitsy fanompoana ny endreny tompo anao miambina vavahady nefa passion anao tsy vavahady mihitsy fa seza dia eo amin'izay le izy ny olona araka nofo hidonga eo amin'ilay seza fa tsy anaiky ho tarihana mba ho hitan'Andriamanitra eo amin'ilay vavahady nefa misy fotoan'Andriamanitra anamboatra anao mba tsy ho zatra andeha arak'ilay mandresy lahatra anao satria ny dadabe anao nisy tantariny tany aloha ny dadabe anao nandeha arak'izay tiany zareo ny efa rany sy ny efa rahantsika so fa tonga Jesosy ny réglé ny problème ny dadabe Adama sy bebe Eva fatareo razabe antsika ireo erreur andray mandeha vidiana lafo be ary tsy nisy olombelona navidin'le izy ary ozy izy ny devoly tsisy avida IPN io impayable io ozy izy ny devoly farafakeliny olona tsy manota vao mety io teo izy ny devoly tsisy zany teo izy Andriamanitra ampidina ny zanako misy zany zay veriny devoly amatorana anao fa tsy possible ntsony hitsangan'Andriamanitra amin'ity taon'ity ilaza aminao fa mbola misy irika mbola misy lalana aza dino tamin'ny résurrection nikatona ny varavarana tsy nanana lakile Jesosy tsy nandondony Jesosy fa tonga dia mipotra teo voany zany ny vavolombelona hitsanga ato eo amin'ny fiainatsiraray avy amin'ity 2023 fa mangim-panitrona ny ty amin'ny anaran'i Jesosy zay verina fa tsisy solution Jesosy ny solution very le endrik'Andriamanitra fa tonga Jesosy namerina le endrik'Andriamanitra miala eo amin'le endrik'olona ianao satria tsika mety mieritreritra hoe endrik'olona fa ny Baiboly mahita fa endrika Bibla izy tsika zany ohatry mbola manamaivamaivana hoe olombelona fa ny tena marina vao tsy miaraka amin'i Jesosy ianao tonga dia midéclassé miverina ohatry ny biby nefa ianao tsy biby fa ianao olona ny olona biby dia tsy afa-po raha tsy tanteraka ny filana zay le entin'ny appétit tsy mahavita mifehtena zay no antony mahatonga an Jesosy manome ny toetra maîtrise de soi na ny fahononam-po na ny fifehezan-tena ianao zany tsy tokony hoe matory rehefa te hatory sao dia tsy zay ny tokony atao mantsy hoe ambesy io diamant io dia ianao matory mazava ho azy fa fotoana torianao nanjavina le diamant sy latabatra nisy azy ary le trano mihitsiny satria tsy voafehanao le appétit anisan'ny appétit sommeil kaly dia resaka firaisana ranofo raha vao reo zany tsy voafehanao dia olona biby tsy maintsy entinao amin'i Jesosy ireo tsy hoe misakafo amin'ny fotoana izay tianao sakafoanana ianao misy fotoana hisakafoanana misy fotoana tsy hisakafoanana fa mety hoe hivavahana anaovana fanompoana hifantohana amin'ny zavatra asain'Andriamanitra atao tena akaikinao mila fehezina ny appétit hoe ny olona biby ihany koa dia tsy dia misaina lavitra tsy dia misaina tsara fa tonga dia mandeha araka ny filinana sy ny fahatsapana androany zay tiatiany ihany tsy mety koa zay tsy dia tsara loatra ianao mandeha araka ny passion anao fa tsara ianao mandeha araka ny fitarihan'Andriamanitra anao ny azao nytiako pasteur Androamaranto dia tena manao fotinina kely dia manao zumba mba mikarakara tena kely tsy zay aloha zao programme anao ka mamonjy sekoly dia mianatra eto aloha ianao tanareo amin'izay raha mandeha araka ny passion anao dia mety ho disony rendez-vous tokony hitahiana ny journée anao tsy midika hoe tsy hanao fotinina na tsy hikarakara tena ianao fa efa entsika efa vokatry ny étude nataon'ireo mpikaroka mahazo 10 taona mihoatra zay mpanao sport fa mahazo 10 taona mihoatra zay tonga mivavaka matetika zutehaka mavitsara ho any top moe ny antony rehefa stressé ianao dia mamoaka toxine ny ato amin'ny atoka le nresan'le pasteur teo dia ianao zany raha vao mistressé elaela dia miparitaka anaty vatana le toxine dia mitondra aretina hafa tonga atao amin'ny fanatrena ianao sady tsy kasiana tsinona fatoriana teny fotsiny votsotra daholo le ozatsozatra mikainkaikona rehetra miatrika journée ianao falifaly courage tsara tsisy toerana ho an'ny toxine dia nisy nanontany anahy moa dia hoana pasteur zany raha sady atao le sport natao le vavaka dia 5+15 mahazo 20 zany le izy tonga dia dépassé le vavaka daholo le sport ka non cumulable le izy
ka marina tokoa mahazo tombotaona ny mpikarakara tena satria mahasoa kely ihany ny fampiasana vatana. Sa mijerijery ainy hoe manao vavany tsy mikotrana io zany a. Mety tsy mavita fa raha mivavaka kosa aloha ka mbola misy tombonandro sy fahatsapahana omen'Andriamanitra terny révitation tsy maintsy mamaly eo tsika. Ianao tonga eto andro amin'ny maraina io zany ka mampasalama anao zany fa ianao fotsiny mety tsy tonga saina zao. Ya ataovy tonga fotsiny le asa fa za mbola tsisy asa ndre matonga maraina eto azo atao an'izany Jesosy. To dia ataovy mivavaka tompo le asa omenao a farafakely farafahalohany amin'ny 7 minitra raha eto amin'ny centre ville. Raha omenao asa any amin'ny banlieue any amin'ny amin'ny folo any avy afaka tompo satria zay hivavaka isa-maraina. Dia zao mieritreritra hoe tsy possible zany fa inona valim-bavaka possible inono ke? Tsy efa ianareo ve le vavolombelona teto hoe pino miaraka amintsika eto izy tsy anasy izy tonga teto fa anasy izy niala teto. Fa ny olana miasa be amin'izay arany hatramin'ny zoma hariva tsy afaka anatrehana dia ny sento izy tao anaty hoe tompo tena tsy izay kosa izy za tena te hamonjy an'io fotoana zoma hariva io. Nandeha ny semaine nanaiky aloha izy satria fehezan'ny fahefana fa le fanahy ory. Une semaine niasa izay na 2 semaines c'est-à-dire tsara le exactitude. Voaka tampoka ny note de service manomboka amin'ity herinandro ity dia tsy miasa tsika zoma hariva tampotampoka eo a. Ny etaetan'Andriamanitra ao anatinao zany afaka anova programmana orinasa anankiray. Wow! Satria mangetaeta ianao. Ny olona biby dia tsy afa-po raha tsy tanteraka amin'ny filany. Tsy izay tsika. Tsy hoe tonga ny valim-bavaka vao renao mihitsy hoe tahian'Andriamanitra amin'ny mazanak'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra ambinina. Tena ato mihitsy ny toeram-panompona any Andrena fa maninona? Tato niakatra ny karamako, tato nahita vady. Tena tsy izay ka. Ato ianao no mety hovain'i Jesosy, zay anga. Tsy maintsy miova ny toetranao. Azontsika indray iny ka. Lelaitsika ndraiky efa azontsika indray iny aloha. Dikan'izay tsy any amin'le mahateritery atsika zany hoe eto am-bavaka paster ty point anankiray ity. Iny point iny mety ho karakarain'Andriamanitra ihany fa any amin'le toetra mihitsy aloha. Le toetra hiatrehana an'Andriamanitra satria misy faran'izay reto ny zavatra rehetra. Ny olona biby tsy afa-po raha tsy tanteraka ny filany. Za sy ianao tsy olona biby fa zanak'Andriamanitra tariha amin'ny fanamasina na tsy tanteraka ny filantsika dia misy fifaliana boiboika ao anaty satria fantatsika hoe zay tsy ataon'Andriamanitra androany afaka ataony rapitso, zay tsy ataony rapitso atambany amin'ny zoma, zay tsy tany amin'ny zoma taperiny amin'ny farany vola. Misy an'izay fanantenana izay mametraka an'Andriamanitra lasa mahatoky an'Andriamanitra amin'ny fitondrana ianao ary mahita an'Andriamanitra tsy diso manome anao zay tokony atao sy zay tokony homena ara-potoana. Tsy manderaka amin'ny filana, tsy ampahorian'ny filana tsy tanteraka. Tsy mpiandry valim-bavaka ary zay mihitsy koa voalazan'ny Romanina fa zao rehetra zao dia miandry fatratra ka maniry ny fampisehoana an'ireo zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra tariha amin'ny fanamasina zany andrasany valim-bavaka fa tsy miandry valim-bavaka. Ianao zany raha vao mahatsapa ohatra miandry valim-bavaka efa tsy zanak'Andriamanitra efa nidina ianao. Marina fa natao aneritensika fa aza midina amin'le aza midina hoe efa zanaka ianao dia midina olona biby. Ny olona biby ihany koa dia tsy misaina tsara, tsy misaina lavitra fa mandeha araka ny filinina fotsiny. Ohatra ny te hanatrika sekoly zany te hanatrika. Alleloia. Androany maraina ohatrany tsy te hanatrika. Fitarihan'ny fanahy ve zany? Tsy haiko aloha. Tsy haiko fa samy mivavaka. Fa za mbola tsy za vao fetra amin'izany tahiny tompo samy fotoana ionana amin'i Jesosy zany sarobidy zany. Tandremo sao dia akamoana ny lasa heverinao fa feo fanahy mahatonga anao tsy tonga amin'ny fanatrehana. Tandremo za tsy miteny hoe tsy maheno fanahy ianao fa tandremo fotsiny. Ohatra ny sitraka ny tompony tsy andehanako ohatra ny tsisy fre. Tandremo sao dia te hijery Andriamanitra hoe na tsisy fre ary ve dia tsy tonga ve ianao. Efa impiry teto nisy valim-bavaka olona tsisy fre tonga teto. Impiry tsy ndray mandeha. Tonga dia hovain'Andriamanitra fotsiny masiny ray severa.
to de Gaulle tsy mahita baolina. Fa izy tsy mety raha misy vola ny aposinao. Tonga dia midiridiry be ilay resy. Arenao rery ny diridiriny. Satria Andriamanitra te hita hoe io misy misakara sa tsy sakara. Soe. Hitan'Andriamanitra ny ireny. Taovy sarobidy zany hoe andeha hivavaka zany. Wow! Andeha hivavaka. Hivaly indray zany no vavaka. Amen. Eo mihitsy ny ilana communion satria ny olona biby dia tsy lasa lavitra ary tsy afaka hiakatra ho any an-danitra. Ny communion dia ny fahafahantsika miombona natiora amin'Andriamanitra indray. Miala amin'ity natiora nofo ity izay mitovitovy amin'ny natiora na biby. Ary izay ilay nidinan'i Jesosy ampiditra an'Andriamanitra ho ao anatintsika mba hahafahantsika miaina communion. Hiverina amin'ilay hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra. Ny 9:12 sy 9:20 amin'ilay Korintiana 2:2 teo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny olona araka amin'ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa izy ny nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'ny Kristy. Eto ny contraire an'ilay olona biby dia olona araka ny fanahy manana ny sain'ny Kristy. Ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika tsy kapasité fizika, tsy kapasité extraordinaire tahaka an'izay mety hoe vita amin'ny biby. Ianao zao tsy afaka mianika rindrina ohatra ny lézard. Ianao tsy mahita amin'ny alina ohatra ny saka. Ianao tsy mahita lavitra ohatra ny aigle. Fa ianao io. Ianao ihany koa tsy afaka hoe ohatra ny anjely, tsy manana capacité spirituelle ohatra ny anjely ianao. Hoe mandeha manao manidina la vitesse de la pensée. Mahavariana tsy izay nomen'Andriamanitra anao. Capacité caractérielle nomen'Andriamanitra anao. Fahafahanao mamoaka ny toetra an'Andriamanitra arak'ilay ilan'Andriamanitra azy. Tsy mbola misy nysainy capacité ambola zao tonga dia milamo avy efa astera toetra zany. Dia mbola tsy azonao zany ny momba ny fiainana. Ataovy eo tanan'ny adalany ny vola be. Fa rapitso iny dia adala tsisy vola. Ary ninona omenao azy eo ny tsy fanana ny fahendrena mahatonga izy tsy voatahiry satria ny arena ozy izy mahafinaritra dia ohatran'ny endry fa ny adala ny mandany azy. Ka tsy le zavatra omena zany fa le attitude anao mandray an'izy mihitsy tian'Andriamanitra rectifiena. Fa tsy hoe izy ny tsy te hanome. Fahafahanao mamoaka toetra izay no mampiavaka anao. Tsy ianao miazakazaka be fa ianao mamelaheloka be. Hitanareo amin'izay ny mamaika an'Andriamanitra dia ny fanahafanao azy ao amin'ny endriny fa tsy amin'ny zavatra vitany. Tsy hoe hanahaka an'Andriamanitra ny fandehanana ambony rano fa manahaka an'Andriamanitra ny fahafahana mamelaheloka na izay nandefina aza sy izay mitazana sy izay maneso sy izay mandatsa sy izay mikapoka ary izay mamono. Zany amin'Andriamanitra natao pouvoir. Fa tsy hoe zany pouvoir ako pastera tonga dia mamadika rano tonga dia raha mangatsika. Tsy ilaina zany. Zavatra ilaina zao pouvoir mamadika amin'ny fo no mangotragotraka be amin'ny fahatezerana sy ny lolopo tonga dia fo mangatsitsika amin'ny famindram-po. Zay pouvoir zay indray ilaitsika izay. Ny nandray pastera tena to dia pouvoir mandrehatra hafa eny amin'ny tanako. Tsy dia izay loatra ny ilaina. Fa pouvoir to dia mampirehatra ny afo ny fitiavana sy ny firehetana ho an'i Kristy ao anatin'ny olona ohatry ny kamokamo mivavaka ary ohatry misaina tsy handeha croisade amin'ny juin. Zay pouvoir zay zao ilaina. Alléluia. Tsy pouvoir amin'ny lelalela mba hampanaiky ny olona. Fa pouvoir ohatry ny mangina nefa manana ny rariny, feno fitsikiana sady misaina nangana ny hafa. Zany ka pouvoir. Tsy hamindra tendrombohitra fa hamindra fo. Tsy aritra iny. Tena kaikinao, hitanao amin'izay ve ilay zavatra andrasan'Andriamanitra hoe? Raha hitanao zany hoe ka ataonao zany dia ho sambatra ianao. Capacité caractérielle nomen'Andriamanitra hampiavaka ny olona. Gaga ny anjely. Fa ahoan'Andriamanitra mavita mamela heloka ny reto voary izay nanohatra azy sy manohatra azy foana mandrakandroany. Dia mianatra izy mijery ianao koa. Alléluia.
Ny sain'i Kristy dia voalaza ao amin'ny Filipiana 4:10 minaran'i Jesosy. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganana tamaty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Ny communion dia communion amin'ny fijaliany, fa ny résurrection dia fanehoananao amin'izay sisa. Zany hoe miombona ianao amin'izay nijalian'i Kristy mba ho aseho atsangana tahaka ny Kristy. Inona ilay communion amin'ny fijaliany? Vao miteny hoe fijaliana dia misy miketrona sady. Le fijaliana mihitsy ny entin'ny atao fanatrehan'Andriamanitra ny pastera mba ho vadika ho fifaliana. Ya, avadika Andriamanitra ho fifaliana le fijaliana lalovanao fa misy karazam-piaretana sy fijaliana tian'Andriamanitra hidiranao mba ahafahanao tena miombona amin'ilay niaretan'i Jesosy. Satria ny fanarahana an'i Jesosy dia manaraka ny zavatra niainany fa tsy hoe homboana mitovy aminy ianao. Eo fotsiny mahasamihafa azy. Ny communion amin'ny fijaliana, ny communion dia ao amin'ny fijaliany ary ny fanehoanantsika kosa dia araka ny résurrection rehefa miaina fahamasinana. Baiboly dia milaza fa nisy zavatra nianaran'i Jesosy tamin'ny nijaliany. Hebreo 5:7-7 minaran'i Jesosy. Nianatra fanarahana na ihany koa nianatra fankatoavana tamin'izay fahoriana nentina izy na ihany koa tamin'izay fijaliana niaretan'i Jesosy na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Voalaza eto amin'ny bokin'ny Hebreo eto zany fa nianatra fankatoavana Jesosy tao anaty fijaliana. Nianatra inona? Fankatoavana. Marihana fa raha vao zavatra tianao dia tsy ankatoavana zay ny anaran'izay. Zavatra tianako. Zavy zao tenenina io misy pizza 3 boaty. Hany io tena tsy mila fankatoavana zany a. Mandeha ho azy. Fa raha hoe ty misy rony, misy angivy, mahasalama, fa mangidy, dia mila fankatoavana zay. Satria tsy zavatra mahafinaritra anao, nefa saina ataonao ary tena mahasoa anao. Fifadikanina, tsy mahazo misakafo ianao. Zako ndray tsy dia misakafo e. Tsy fankatoavana zany zay ny ianao mandeha ho azy. Fa ny ianao indray hoe tsy mahazo manokatra FB. Androany ve? Mila fankatoavana zany zay ny ianao. Hatramin'ny firy, hatramin'ny masoandro miletika. Reto te ahoana ny storiako androany, atambaro amin'ny farany. Tena ianao raha zavatra tianao hoe a, tsy mila fankatoavana hoe. Fa ao anatin'le fijaliana hoe a, eo no ilana an'le fankatoavana hoe. Somaha entehaka ao an'Andriamanitra. Fa inona le fahoriana sy le fijaliana ny aretan'i Jesosy? Izy nasaina hitondra ny fahotanao mba ho tafasaraka amin'ny rainy ampidirana anao hiombona amin'ny ray. Zay le fijaliana. Tsy mila fankatoavana manao zavatra tiana, manao zavatra mandresy lahatra sy manao zavatra mahafinaritra antsika. Fa ny miatrika zavatra tsy tiana, zavatra tsy mandresy lahatra, indrindra ny zavatra tsy mahafinaritra dia zany no ilana fankatoavana. Ny lohatentsika androano an'izay niditra tamin'ny fidirana faharoa fa telo daholinareo aloha zany fa fahatongavanareo zava-dehibe a. Dia ny secret ny communion sy ny toetra. Fa samihafa ny communion sy ny toetra. Mahafinaritra foana moa zany tantara zay, samihafa ny prodige, ny signe sy ny miracle, fa atambarantsika fotsiny zany hoe fahagagana ranga zany a. Fa samihafa. Toetra koa eto, samihafa ny communion sy ny toetra. Jaona 15:5-7, Jaona 2:15 ka hatramin'ny 9:7. Isan'ny ombonanao amin'Andriamanitra ny toetrany. Fa tsy toetra rery, tsy toetra rery ny ombonanao aminy. Inona koa pastera? Volanao. Fa itsika ny teny amin'ny Jaona 15:5-7. Resaka communion tsika sa tsy resaka aloha? Resaka sa tsy resaka? Me mazava amin'izay na masamihafa le communion sy ny toetra. Ny toetra dia anankiray amin'ny communion. Satria io ny toetra an'Andriamanitra dia ianao miombona toetra amin'Andriamanitra. Pratika, hozy Andriamanitra, za mamela heloka ny olona io. Dia ahoana ny fiombonana toetra aminy? Za koa. Ananiasy zany saika tsy niombona toetra. Satria hozy Andriamanitra hoe Saoly io miaraka amintsika. Dia hozy Ananiasy, tsy miaraka amintsika io. Tena kaikanao, tsy niombona hoe?
dia tsy maintsy nanazava Andriamanitra hoe efa mivavaka izy zao efa niovy izy. Dia nanaiky sa tsy nanaiky any azy? Nanaiky any izy. Saika diso ny mission nanirahana azy any azy tao anatin'ny tsy fampihinan'le communion. Ny communion zany dia hoe za koa d'accord, zay dikany hoe communion. Te zao Andriamanitra, ajanony lainga. Za koa mahita tena tokony ajanoko tokoa ty lainga. Ngara zany tompo. C'est zao communion. Fa ny hoe tompo afao amin'ity lainga ty efa andalana. Renao ihany zany hoe zay le izy fa mbola tsy zay ny ainanao, dia mbola antanonady ianao mametraka ny sitrapon'Andriamanitra ho mihoatra no sitraponao. Efa mety zay lalan'izay fa ny fiafaran'le izy tsy ianao mangataka fa ianao efa tonga dia d'accord miaraka amin'Andriamanitra hoe zany tokoa le izy. Marina zany. Zay ny communion. Anaran'i Jesosy, zany voaloboka, ianareo ny sampany. Zay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, mitondra vokatra izy, mitondra fruit izy. Galatiana 5 dia manambara fa le fruit de l'esprit, ny vokatry ny fanahy dia toetra. Vao miresaka zany Andriamanitra hoe fruit dia tsy hoe desera fa toetra. Zay zao dia misy avavahana. Tsika zao vao miteny hoe voankazo dia ny saina dia tena tonga dia mamarana fety zany. Fa amin'Andriamanitra vao miteny hoe voankazo ianao na fruit tonga dia toetra. Tena akaikinao ny fruit amin'Andriamanitra hoe ny voankazo amin'Andriamanitra hoe toetra hoe. Raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misaraka amiko ianareo, raha vao tsy en communion amiko ianao dia tsy ho vitanao ny mamoaka ny toetrako. Ny dikan'izay dia zao, raha tsy tianao ny toetrako tsy vitanao ny mamoaka azy. Endrikendriky ny toetrako ny mody avoakanao fa tsy zay le andrasako. Hoe niezaka nangina. Tena akaikinao raha vao ezaka hoe dia efa disqualifié hoe. Hitanareo anatin'ny baolina, football ohatra, dia marihana fa iny zavatra boribory fanenjehan'ny olona be dia be ny ambony terrain iny dia tongotra no mahazo mikirakirana izy iny fa tsy tanana, akoatra ny receveur ihany na ny goal. Lalàna mipetraka ao anatin'le filalaovana le izy. Ohatr'izay mihitsy koa atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha vao foana anao matsapa hoe niezaka ny tia azy, ataovin'izany ny vadinao zao chéri ezaka ity anao. To dia mialany ny akavanana, ny akavy azonao ve tiako tenena. Satria ny dikan'izay tsy tika zany ianao fa miezaka ianao ny ity. Zay mahdisa le tononkilona hoe iezaka izahay Jesu. Fa nga sarotra tiavina be ny tompo mila ezaka. Ataoko ty izy namono tena ho anao. Iza mibanda milaza fa ty anao ko manolotra ny ainy. Tika ianao rineny an'izay atreo ihany fa tsy mavita. Ianao ve ko fato anao amin'ny asijaliana fantsipantsihana sa. Eo dia miala iny rahalahy ataontsika rahalahy izy amin'izay fotoana zay. Miala eo le rahalahy iny ary hitady an'i Kristy amin'izay izy. Jesosy rery nanaiky ho fato anao, aza rebireben'ny olona ianao amin'ny fitiavan'olombelona izay tsy maharitra sady tsy marina, miverena amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay maharitra sady marina. Jesosy ny tena tianao ary afaka amin'ity ny rehetra manodidina anao ianao amin'ny alalan'ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao tahaka an'izay nitiavan'i Jesosy anao. Tsy possible ozy izy Jesosy raha ohatra ka tsy miombona amiko ianao nefa amoaka ny toetrako. Raha misy tsy miray amiko dia arina ny ivelany. Raha misy tsy miray amiko dia arina ny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo. Raha vao tsisy communion zany dia arina, malazo. Raha mba mijanona amin'ilay malazo moa fa izy angonina ary atsipy anaty hafa. Elo anie zany Raha vao tsy en communion zany dia any amin'ny elo. Zany mihitsy ietsonan Jesosy mihitsy zany. Tena marina zany ka. Loza le izy zany. Ka le izy zany tsy hoe miazakazaka tsika hanao présentiel anenjika hoe présent androany. Tsara zay fanombohana. Fa tokony en communion ianao tonga eto. En communion ianao miala eto. En communion ianao amin'Andriamanitra n'aiza n'aiza le anao ary tsy tokony hisy zavatra mitranga sy miseho eo amin'ny andavanandrom-piainanao ka anelingelina ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Raha mitoetra amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko
to dia valim-bavaka angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany. Vokatra mihoatra na inko hoe toetra mihoatra ny vokatry ny communion zany hoe milohan'ny communion zany dia azo antoka fa afaka hitondra ny toetran'Andriamanitra ianao. Miombona amin'Andriamanitra dia avohay ny toetrany. Ataovy resy lahatra ny ao anatinao fa tena tsara sy mety aminao ary tena tsara aminao tokoa ny toetran'Andriamanitra. Déclencher ny vokatra mihoatra rehefa en communion isika miray miombona amin'Andriamanitra. Mazava ny tenin'ny Tompo ety izay tsy manana communion izy dia ariana ny ivelany, malazo, angonona, tsipy anaty afo, may. Tsy hoe volana may hoe aprily tsika izao dia hitatra volana may fa may brûlé. Eto Jesosy dia milaza fa ny secret amin'ny vavaka tsy toetra fa communion. Raha miray amiko nareo ozy izy dia angatao amin'izay satria ny zavatra angatanareo eo dia hifanaraka amin'ilay toetra tsara amin'izay. Ny olona tsara toetra mangataka sujet de prière tsara. Ny olona ratsy toetra mangataka sujet de prière ratsy. Dia iny letan'Andriamanitra sady tsy hamaly izy satria na dia ataonao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aoky ny olona mifoka sikary iny izy sy nirovaka dia enony ray ilay izy. Enoy tsara dia enony ray izy indray hoe ohatrany tsy vavaka Jesosy zany. Nefa ataonao amin'ny anaran'i Jesosy dikan'izay tsy izy izay ozy Andriamanitra nefa fantatra ny voay sy ny zaza. Ranomasim-boay zany sy ny ranomasin-jaza tiako tenenina. Fantatry ny Tompo hoe modimody na tena. Aoka ianao ho tsara toetra hangataka ny sujet de prière ho an'ny hafa anatina communion miombona amin'Andriamanitra. Mazava ho azy fa ilay vavaka ataonao tokony vavaka anatina toetra tsara ary entina haniriana zavatra tsara araka ilay toetra tsara ao anatinao. Amen. Ny fanamasina no mahatateraka ny communion. Korintiana faharoa 13-14 aminaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ny fanamasina. Ao tsara. Jesosy zany spécialiste amin'ny fahasoavana. Andriamanitra ray spécialiste amin'ny fitiavana. Fanamasina spécialiste en communion. Io. Ny mahatateraka ny communion atsika amin'Andriamanitra dia ny fanahan'Andriamanitra atao anatsika afaka miombona sy miray amin'ny fanahantsika. Zany hoe mbola saritsarina communion tandindona zany izay tany amin'ny testamenta taloha. Satria mbola tety ivelany. Fa ilay tena vrai communion hitondra n'ilay vokatra mahafinaritra be rehefa vita daholo ny famonjena ka hiakatra Jesosy tonga amin'ny Pentekosta midina fanamasina mameno ny olona dia afaka tena miombona amin'Andriamanitra amin'izay ny olona satria avy ao anaty Andriamanitra miombona aminao. Alléluia. Romana 5:5 kosa aminaran'i Jesosy. Ny fanamasina izay nomenantsika nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika ny toetran'Andriamanitra. Fanamasina no mahatateraka ny communion ahafahanao se communioer na afaka miombona amin'Andriamanitra ary ny fanamasina no mampitobaka ny toetran'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Zay zao mahasamihafa azy. Iresaka communion anankiroa tsika. Communion voalohany communion divine ianao sy Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminao ihany koa. Jaona 17:22-23 aminaran'i Jesosy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao mba ho iray izy tahaka ny mahiray atsika. Voninahitra zany. Mazava be ny tenin'i Jesosy eto. Nomeko ilay voninahitra nomenao mba en communion ry zareo tahaka nasenao en communion. Za ao aminy ianao atao amiko mba ho tanteraka ho iray izy. Mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny tiavanao Fantatsika efa nidikany hoe voninahitra dia tava mamiratra. Satria rehefa niteny Mosesy ao amin'ny Exode 33:18 mba hampahitao ny voninahitra ao dia izao notenen'Andriamanitra ao amin'ny Exode 33:20 tsy mahazo mahita ny tavako ianao. Numéri 6:25 ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao. Rehefa mpamirapiratra ny tavany aminao Andriamanitra zany hoe aneho ny voninahitra izy zay le resan'Andriamanitra hoe atateraka an'ilay communion dia amindra fo aminao izy amonjy ianao izy. Ny voninahitra zany zay le lesona tamin'ny herinandro ambony. Ny voninahitra zany dia famonjena sy tiaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Eo amin'izay amin'ny alalan'ny famonjena no mahatateraka ny communion anao amin'Andriamanitra. Rehefa mivonjena ianao vao afaka miaina communion.
tena kaikinao rehefa nivonjeny ianao hoe vao afaka miaina communion hoe ianao lasa miray fiainana amin'Andriamanitra. Zay ny communion. Iray saina amin'Andriamanitra. Iray fomba fijery amin'Andriamanitra. Andriamanitra zao tia ny olona rehetra. Na ny olona mpamitaka ary tiany. Mifitaka ataony fotsiny tsy mety amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahay manasaraka an'ilay olona sy ny zavatra ataony. Satria tian'Andriamanitra ho vonjeny ny olona mpamitaka. Pampitomany fiarahamonina iny. Ny atao communion zany, ianao koa zany mba mitomano an'iny olona iny. Tsy mitomany avy amin'ny nataon'ilay olona, mety miara mitomany eo daholo fa ny raisonnao hafa. Nen'ilay olona dia hoe lasaizy mpamitaka iny fa tokony haveriny daholo izay vola nalainy taminay. Engany mba ho tratra izy dia miakatra déféré parquet, tonga dia mideny hariva, tonga dia any amin'ny prison dia adino any ny dossier. Tena kaikinao tsy communion zany. Barabasy ary navoaka hoeko. Nefa Barabasy amin'ny olona mpamon'olona. Dia nanontany anahy moa ny zanako. Barabasy io izy mbola namon'olona tao aorianany namonjeny Jesosy azy. Eno satria tsy azo amin'ny Barabasy hoe izy ene no soloany Jesosy voalohany indrindra. Tamin'ilay fotoana tenen'i Pilato hoe rehefa paka ohatr'izao dia mamotsy solona anankiray rehefa lundi de Pâques. Lundi de Pâques tamin'izany zany tsy fety fa famitsoran'olona exemple zany tena olo miketriketro nareo mijery izy. Kiza tianareo Jesosy Kristy mpanjakanareo ve sa Barabasy gangsa? Dia mahavariana hozy izy le mpitarika fivavahana tamin'izany Barabasy gangsa. Na Barabasy ary gaga. Raha afaka andresaka izy Jesosy zao nantaniny. Ça va? Jesosy moa tsy mamaly. Firy ny olona vonoanao fa na roanjato. Toy Jesosy, roanjato ny jambany sotraniko. Ko maninona zany tadiavo zareo fa tsy ianao? Azareo manao sarisary izy fa tsy Jesosy dia mitady izay anaty Baiboly fa tsy anaty Baiboly. Sarisary izy mba anokafana ny ao anatsika hoe tiany Jesosy hatramin'ny Barabasy. Barabasy mpamon'olona. Dia mety hitenao hoe normal ako jiosy iny. Tiany Jesosy koa Pilato. Lay mpitondra Romanina zay nametraka nampiasa fahefana sy namoaka ny didy mpitsarana fa omelohany izy fa tiany Pilato io. Raha azo natao dia nataony câlin Pilato. Ianao tonga eto io zany communion resantsika. Tokony mitovy hevitra amin'ny tompo. Fa tsy misaina aringana ny ratsy fanahy. Tena kaikinao raha vao misaina hoe enganyemba ringana nizaniza hoe dia tsy en communion ianao zay. Zay aloha zany ny communion aloha aza mijerijery be anahy ianao fa samy mijery tompo mijery an Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika amen. Zay zany ny communion tokony ianarantsika. Hoe anatin'ity situation ty inona zao ny ao an-tsain'ny tompo. Mbola tsy miresaka toetra raha tsika resaka momba ny toetra. Eny ao anatin'izany efa voaresaka hoe ny toetra zany maninona mamindra kokoa ny tompo. Fa ny fomba fijerin' Jesosy dia zao azo vonjeny ty lehilahy ty. Misy fanantenany ty vehivavy ty mijery amin'ny mari izy. Fa tsy hoe reny efa tsy avotra tsony, tsy communion zany. Aza miteny an'izany fa ny mpamonjy miteny fa mbola avitra iny. Ianao cure-dent eo amin'ny hvkl-mission mety tsy ho zakanao fa neny Jesosy fantsika rezatra be teo amin'ny tanany zakany. Satria misaina ny mpanota rehetra izy mba ho vonjena izy rehetra. Tandrina be zany tsika efa ny communion tena fiverenantsika hitovy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra sy ny fomba fisain'Andriamanitra. Ianao miray vatana amin'Andriamanitra. Vatanao io nge tsy anao fa azy. Fa nomeny sy nampindramy mba ho ampiasainao vetivety eto ambony tany anehoanao ny safidinao ho voninahitry ny anarany. Ny vatanao zany dia sady ampiasain'ny fanahinao no ampiasain'ny fanahin'Andriamanitra. Isika koa mianatra miray hevitra amin'Andriamanitra. Misy tao zao Andriamanitra miteny hoe bon tsy amitrampokon'olona ny fivoriana fa to dia any bypass dia tokony to dia ok anao. Wow! Yes!
ny alina ny mitendreny tompo tsy bypasse nefa to dia amin'ny supérieur alléluia atao ohatr'izany foana réaction fa tsy izy koatra tsy azoko manana tsy alamina izy manana tena akaikinao communion resahana eto hoe mianatra ny tsika misy zavatra ianarantsika iombonana amin'Andriamanitra anatin'ny fianarana miombona zao ohatra hoe ekipa anankiray baolina nresahantsika tsy hainao mitondra baolina ne tanjona efa baolina maty ka na remplaçant ary ianao fa remplaçant be vava be fotsiny miencouragé tika tenena fa tsy hoe mpanao taim-bava zany dia efa navita ny asanao anao rehefa maty ny baolina fa tsy hoe maty ny baolina dia nareo menimenina be za tsy ampiakariny ambony terrain mihitsy tsy hitany angaty tongotra ity tsy nitongotra ao le izy fa le baolina maty ekipa nresahana zay le en communion vao maty ny baolina dia tsy hoe miketriketrina satria tsy hainao ny namono le baolina tsy en communion zany mazava ve hiatrika rahalima antsika tsika sinareo miray priorité amin'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra hoe bon radio aloha zao natsangana dia zay zany aloha fa tsy hainao zara ny heritreko mividy seza zao ny ilaina radio ny tenen'ny tompo endana ny communion amin'ny tompo aloha radio tsy midika zany tsy vidy seza tsika fa rehefa miteny izy radio dia mba ataovany amin'ny radio fo mampananao sy momba anao ray manontolo vao misy taona malalaka dia alefaso ny radio zay le communion zay tsy haiko ohatrany mampimely izy mampimely izy nefa zay le izy dia za ohatra tsy dia mafana fa mandresy lahatra eniko ny tompo milaza amiko hoe seza no miloma raha radio ny tenen'ny tompo aloha ka tsy haiko tompo izy le miteny fa seza indreny ianao hitanareo amin'izay le misy tsy fahendrena zany anatin'le izy ohatra mibitsika amin'ny lehibe atsika zao dia manitra hoe mazanga dia ianao misisika za ohatra mandre hoe ambato lampo pastera manetretena mba tsy tikiniko hoe manetretena miova vao ny intonation novana dia miova le aniny manetretena mety nandre bitsika ianao mety tsy voatery tonga dia le ambato lampo renao amin'ny fotoanany iny fa mba to dia mankatoavany hoe mazanga to dia ne mazanga ny fo mampanasa mivavaka rehetra fa tsy hoe ny olona rehetra mivavaka Andriamanitra vangio mazanga ianao rery maninga ambato lampy nefa miaraka ato tsika le miaraka ato ny resaka le communion resahantsika io efa tafiditra sady amin'ny communion fanondrontsika mantsy ny communion fraternelle fitantsika le communion divine aloha ny aloha paster le divine ny tena tiako fa za tonga teo ny mijerijery fotsiny fa ny aloha le mifamafao amin'ny sampino aleoko mifamafao amin'ny tompo enoy aza mbola mody vetivety aloha enoy ny valiny rehefa feo trany tsy aritra loatra dia teneniko fa so dia lasa mody tamiko eo ianao raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahy dia mpandainga izy fa zay tsy tia ny rahalahy zay hitany ataony ahoana moa ny fitian'Andriamanitra zay tsy hitany mahavariana pastera fa rehefa zarery ao amin'ny secret place ao amin'le toerana mangingina itokanako amin'ray tena raiky mihitsy hoe tena en communion amin'Andriamanitra tena miteny miteny tsy fantatra 40 jours 40 nuits mihitsy fa vao mivoaka eo tsy zakako mihitsy le atao mpiara-manompo tia ny révélation anao andro amin'ny maraina ny communion amin'Andriamanitra tsy hita maso dia aseho amin'ny communion amin'ny olona tsy hita maso miarabelona aminao le mpanondrana be deaibe reny tsy tiako zany Jesosy nefa tsy maintsy aretako eo ny mahadiso an'ilay hoe za mitokatokana fa tsy dia mamonjy fotoam-bavaka tsy voasedra ny communion anao nisy edrana communion tongava atao amin'ny tanàna tsy le tanàna resaka atao amintsika fa midira communauté fa rehefa tonga amin'ny communauté ianao ahitany karazan'olona araka ny endrik'Andriamanitra ao ianao dia ao ny voasedra le communion anao fa raha tena miombona amin'Andriamanitra ianao afaka mandevitra amin'ny zavatra be deaibe ianao amin'ny raha lasy ranabavy hita maso tsy miresaka tsika hoe communauté parfaite hoe ny mahafinaritra ao tsisy manondra anao avoakako ny dossier tsy avoakako maheno feo be deaibe hoe aza avoaka mamindraha fo aminay dossier misy fa rehefa miontsika atao ohatrany tsy misy satria tsy anjaran'ny olona ny mamoaka dossier
fa anjaranao no mamoaka ny dossier anao natren'Andriamanitra mba ho velan'Andriamanitra ianao fa ny anton'izao fivoriana rahantsika izao mifanohana hatramin'ny farantsika mba tsisy ho very tsisy ho taraika ary tsisy ho raraka izany amin'ny fiavian' Jesosy. Ny matateraka an'izay tsy hoe mody miaraka eto tsika fa tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra tsara aloha ianao vao afaka haritra ny manodidina anao. Na za fotsiny ary tsy ho zakanao za diety tsy ho zakanao raha vao tsy miaraka amin'ny tompo tsara ianao. Sotra betsaka mahazaka ary mbola azoko atao koa dia zakaiko koa ianao. Zay amin'izay ny communion fraternelle. Ka ilaina ny fiombonam-bavaka. Tena ilaina. Satria ao anatin'ny fiaraha-manompo misy olona tsy miarahaba. Ianao nefa tia miarahaba. Sa tiana valiana ny fiarahabanao. Dia misy olona tsy izay mihitsy eo. Hoana rahalahy. Tonga dia mangarika évangélika. Tsy misy zany dia zay ilay tenenin'ny papa hoe rehefa feno Andriamanitra ianao dia tsy mora tafotoana. Mety misy raison zany. Vavaka ho azy mety misy zavatra chiffonné kely azy dia vavaka ho azy fa mba hivaha zany. Fa tsy ahoana rahalahy tsy mifampiaraba rahalahy. Teo any amin'ny elo angaha ianao tsy miaraba ana io. Tenena akaikinao tsy menasy ny elo hoe. Lozy zany hoe mifampatanty tsara fotsiny hoe amin'ny fifandeferana amin'ny fahalemem-panahy tsy ny hafa anao sy antsika miova hoe fa tsika aloha ny miova hoe. Alléluia. Miombona amin'Andriamanitra mitovy priorité zafady. Fa inona ny priorité amin'Andriamanitra? Fanjakany. Mandrakizay. Toetra aloha. Communion. Reny zany miveribeny. Reny foana zany ny tompo. Ny antsika fady. Sasa efatra. Karama miakatra. Vola tsy toky tsy firohana. Toy toepotrony communion zany Tompo miteny ndao hivavaka. Ianao mamaly ndao hitady vola. Tsy communion zany. Rehefa miteny tompo ndao hivavaka dia ndana mivavaka. Te hiresaka aminao ny Andriamanitra ao. Ny Andriamanitra ao manambava. Ary ny Andriamanitra ao tia miresaka. Zay mahatonga anao io tia miresaka nanahaka azy ianao. Fotsiny tokony aminy iresahanao fa tsy amin'ny olona tsy tokony iresahana. Hoe sao ndray ny nahasoa. Sao ndray ane dia alefa ny amin'ny FB sao ny mahasoa. Tsy miregle ninnininy zany. Ndana hoe teo amin'i Jesosy tompo sao ny mahasoa izay fantatrao ary tsy miafina aminao ampio aiza ho aiza ao anatin'ity zavatra trehako ity le tokony hiovako. Fa tonga dia hibitsika Andriamanitra, tonga dia hiteny Andriamanitra, kizitina loatra ianao zanako. Hainao io fakisitinana io ary foany tanteraka. Mamela heloka zanako. Aza misaintsain-dratsy fa tsy marina ny zavatra saintsainao ny interprétation ny olona iny tsy marina iny. Zao no tena ompon'iny olona iny fa tsy zany teritretinao zany. Alléluia. Nomeny Jesosy ny référence hozy izy. Zay an'ny ray hozy izy dia ary zay tena ny ray hozy izy no ataoko. Ny communion amin'Andriamanitra. Teknote hozy izy ny mpitory teny vazaha zay teknote mandraisa note zay tiako tenenina. Na saintsainy na vereno any amin'ny rediffusion. Tsy miady hevitra. Communion. Tsy miady hevitra. Avereno hoe mianana tsy miady hevitra amin'Andriamanitra hoe. Tsy miady hevitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe zao andraso tsy communion zao zay. Hoe andraso aloha. Tsy zavatra tokony andrasana le izy. Zavatra tonga dia kena le satria confiance totale amin'ny tompontsika amin'ny zavatra izay teneniny. Communion tsy manana hevitra hafa. Manao grand rallye nareo en mois de juin. Za aloha mieritreritra hoe fiaraha-misakafo no atao tsy manana hevitra hafa aloha ianao ka. Le nitenenin'Andriamanitra tokony tonga dia ok.
ny tenin'ny tompo. Sakafo miaraka be nareo amin'ny farany volana. Za aloha mieritreritra mila mifadianina. Rehefa nyteny izy ndana amikaly dia ndana amikaly. Miombon-kevitra amin'Andriamanitra. Avereny hoe tsy miady hevitra. Tsy manana hevitra hafa hoe. Tsy manolotra hevitra hafa hoe. Miombona iombonana zany anatin'ilay communion. Ny atao hoe communion amin'Andriamanitra dia tsy manana ny anao manokana ianao. Ao anatin'ny hoe communion dia misy hoe commune. To dia misaina zika hoe tonga dia hôtel de ville ve zany. Ilay amin'ny teny frantsay commune, zavatra iombonana. Misy hoe union, un, zany hoe iraisana, iombonana, itambarana. Dia ho any an-danitra ianao, ray trano amin'ny tompo ny atao hoe paradisany e. Iray trano amin'ny tompo. Kosaintsany hoe androany tsy mahavita amin'ny ray trano aminy, androany. Dia mieritreritra rehefa maty andray androany iray trano aminy. Zao aloha ianao ny ray trano aminy. Mipaseva fotoana tsara miaraka aminy isan'andro. Hitandreo hoe fiantraikan'ilay communion amin'ny lanitra amin'izay. Ray toetra, izay ilay resantsika teo. Ray passion, inona ny passion ny tompo? Olona very. Zany mahafinaritra an' Jesosy zany hoe ahoana ny amonjena olona very, olona mbola tsy mahafantatra ny tokony ataony. Dia tsika mila mianatra manana an'izany passion tahaka ny an-tompo zany ihany koa. Zay mahatonga an' Jesosy tonga dia nanao ny fomba rehetra mba ho tafiditra isan'ny fianakavian'Andriamanitra ianao. Lasa iray ankohonana amin'Andriamanitra ianao. Faharoa, communion fraternelle efa andresako teo ihany. Ny communion divine ny fahafahantsika amin'ny ray amin'Andriamanitra dia aseho ny fahafahantsika miombona sy miaraka amin'ireo rahalahy sanabavy mpiray-tam-po ao amin'ny Kristy. Jaona 17:11 Ray masino, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Andriamanitra mitahiry ny mahatateraka ny communion entre antsika. Le voninahitra teo voaresakitsika amin'ny Jaona 17:21-22 mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy mba hinony zao tontolo zao fa ianao naniraka ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahiray antsika. Raha vao tsisy resaka famonjena tsy afaka iray lalantsika. Zay no mahatonga antsika tambatra Andriamanitra ho ankorana ray amin'ny alalan'ny famonjena. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha. Tsy marina zany ny hoe manana communion amin'ny tompo nefa tsy mahay miara-miaina amin'ny samy zanak'Andriamanitra. Ny communion amin'Andriamanitra tsy hita maso dia aseho amin'ny communion amin'ny rahalahy hita maso. Asan'ny apôstôly 1:14 Reo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka. Romanina 15:6 Mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Asan'ny apôstôly 2:44 Ary izay rehetra niny dia ny ray toerana. Communion zany zao zavatra iainantsika zao. Satria avy any amin'ny toerana misy ianao manokana ianao ho tonga eo amin'ny toerana iombonana iaonana amin'Andriamanitra. Sady manetry teny ianao avy any. Ny mahatateraka an'ilay communion tahaka ny mahanao en communion amin'Andriamanitra no iombonantsika eto koa anatin'ilay hoe misy zavatra hitrangy dia miara-miolaka amainy communion ilay izy. Ohatry hoe ianao reriny. Ohatra, ianao zany efa manambady amanjanaka ara-dalàna efa tena bogosy tsara daholo ny zavatra rehetra. Dia misy faminaniana milatsaka avany hoe ho anao izay maniry tokantrano, raha sy ny anjaranao dia ianao tena tsy show mihitsiny. Miombona fifaliana amin'ilay mbola tsy manana moe. Dia miara-mioraka eo daholo tsy mitikisa nefa fangahy ianao mitady vady hafa manao amenina amin'izany. Efa samy mandray lesona tsara daholo zany eto andro hafa tsy izay ilay izy amenina iombonantsika fo amin'ilay mbola tsy manana. Fa tsy hoe ilay mioraka amaina indrindra tena mitady renao mitady vady mivavaka ato. Tsy izay. Avelao ny olona ioraka amin'izay mba zavatra rasany avy amin'Andriamanitra e. Ianao miora amin'izay mba iorakorahanao eo koa. Zay mahatonga antsika sy tokony hifampitsara hoe izy tamin'ilay faminaniana resaka kiraro iny nahafany izy tamin'iny. Velao izy mba hafany sao dia mba zany tsy nananatra mbola kely. Sao dia mba afaka récupéren'Andriamanitra ny tsy mba hitany hatramin'izay mba azao izy manao kiraro. Kiraro efatra nanaovana eny to dia ny mahavariana e. Fa na kiraro firy eo amin'ny dressing anao, dressing room. Tsy maintsy perara ihany no entinao mivoaka. Noho izany rehefa misy faminaniana milatsaka tsy hoe tsy show ianao rehefa tsy anao. Fa miombontsika
ho an'izay mbola tsy manana dia tena hoe amen zany Jesosy ho an'ilay mbola tsy manana kosa. Zay ne le izy. Hitanao zay fiombonana zay le ampianarana zay. Dikan'izay zany ny amen zany tsy tokony misy amen amen tsy zay. Tokony miara miretina foana satria miombom-potsika amin'izay teny latsaka ho an'izay tandrify an'izay. Ohatra hoe ho an'izay efa misy ohatra ny manana inteny amin'ny lamosiny dia tsy hainao le izy. Ianao renao mihitsy hoe lamosinao tsy maninona dia ataovy amen mafy tsara ho an'le olona. Fa rehefa miteny kosa aloha mpanompoandriamanitra hoe mitsangana ianao dia aza mitsanga satria tsy hainao zany le izy. Azareo ve satria en communion zany tsangana koa zany. Ianao nefa tsy marary lamosina. Ataovy zao raha maheno tsara tsika aloha mizavatra rectifiena tsara ne mba hafinaritra ny fiarahantsika eto. Eny na tsy mbola voahitsy ary ianao mahafinaritra foana koa fiarahantsika eto ny amin'ny tompo zany. Alleloia. Fa ny tsara indrindra miara voamboatra daholo mba mahavita mibanjina tsara an' Jesosy. Ao ny ombonany avokoa ny fananany rehetra ty zany mbola tsy tena resahako betsaka ty aloha. Mbola atsidika fotsiny aloha. Fa afaka iaina tsikelikely io. Za pastera manana rallonge hoeto any amin'ny rally. Za pastera manana passoire ohatrany tsy ilaina zay aloha. Fa tsara be le finiavana efa misy zavatra tsara ao zany. Tiako tenenina, hainareo hoe tiako tenenina. Mba zavatra ilaina koa zany mba tsara mba zay koa mba proposenao zany. Nefa mety misy ilana le passoire matoa apetraka tompo amponao le izy dia raisin'ny pasteur Sandra le passoire rehefa avy eo. Raisiny zay le hoe iombonana le izy. Misy zavatra azo ampiasainao. Misy zavatra hoe tsy voatery hovidiny e. Mety hanananao le izy. Dia tsy voatery. Ny problema zany ka le izy tsy tiako omena vizy ny teny hoe omeo. Ndao ampiasaina fotsiny aloha. Azareo ve le izy e? Io radio io zao ndao ampiasa zay azo amintsika ampiasaitsy io radio io. Io tsy hitanao io zao io. Misy fa izy radio zany. Any izy any rerany. Misy zavatra azontsika atao. Zay le hoe miombona. Andraintsika ane io e. Filipiana toko 2:2 farany maran'i Jesosy. Tanterahako ny fifaliako Paoly mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Faly Andriamanitra rehefa en communion zanany. Tsy possible nefa ny zanany en communion raha tsy en communion aminy aloha le zanany tsiraray avy. Miverena tsara en communion amboary zay tokony amboarina, miverena miavana amin'Andriamanitra mba tsy hisy zavatra ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Isan'ny ombonanao amin'Andriamanitra ny toetra, fa ny akoatra ny toetra miombon-kevitra, miombona fananana, miombona vatana. Misy zavatra be dia be iombonantsika amin'Andriamanitra, miombona saina, miombona hevitra, miombona planina, miombona priorité amin'Andriamanitra. Dia anisan'izay miombona toetra amin'Andriamanitra. Mora no mamoaka ny toetra an'Andriamanitra rehefa mandresy lahatra anao le toetra hoe tena marina zany. Amen. Dia tsy afaka ho voamarika ny communiontsika amin'ny tompo ao mangingina raha tsy sedraina sy aseho amin'ny communion iainantsika amin'ny samy piraitam-po ao amin'ny tompo. Dia raha mety atao vaingana ny fiovanao dia amin'izay tsy sahirana be manodidina anao. Alleloia. Dia afinaritra be fiandrasantsika ny tompo. Amen. Dia tsika tsy hoe miandriandry avy any amin'ny raha lasa piraitam-po fa tsika ny tonga dia manolotra an'izay azo atao any amin'ny piraitam-po. Tsy hoe mialentsika zany dia tsy rahalahy nareo. Satria misy zavatra andrasandreo tsy ataon'le rahalahy ohatra. Ny fitiavana tsy miandry fitiavana tonga dia manolotra. Zay azonao atao fa tsy azo ny hafa atao andrasana. Seminaire hafa indray zay fa atao tsika hitsangana marana ny fotoana. Ao fantananao dia mivonahitra Andriamanitra teneniny tompo mangetaheta tena iaina an'le communion araka izany tempedebe nomenao zany. Teo amin'izay nadisanao dia miverena eo natren'Andriamanitra. Ray aminaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao amin'ny fony amanontolo zay mbola omenao ny teny ahafahany mitombo, ahafahany mandroso, ahafahany mandeha manao step tsaratsara kokoa miakatra araka ny fanambarana izay nomenao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tena sitrakao ny iainanay communion amin'ny androm-piainanay. Ary sanatria ho an'izay tsy miray aminao Jesosy dia alazo, hoesorina, hoarina ny ivelany, ary dorana. Tena tsy option mihitsy zany le hoe tsy iaina communion aminao. Eto zay tompo miverina eto anatrenao satria misy fotoana tena tsy en communion aminao zay. Indray zay mbola miady hevitra,
Tendray zay tsy miombon-kevitra aminao. Tendray zay se permettre manana ny hevitra manokana. Ohatrany hoe tsy miray aminao amin'ny zavatra zay asainao atao, amin'ny zavatra zay asainao tanterahana. Zany mihitsy ny iverenana hoe tahaka ny andro maraina. Matsiaro ny rahanao Jesosy zay latsaka ho famelan-keloko anadio fieritreretanay sy anadio mombanay manontolo mba ho fanomboana sy fiaingana vaovao androany ahafany miaina le tena hoe en communion aminao zay amin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra betsaka fa ay tokoa tsy afa-misaraka ny fahafahana mifandray aminao sy ny fanehoana an'izany anatin'ny fifandraisana miaraka amin'ny mpiray-tampo zay isaorana be dia be anao fa nampiombonao ho ankonina sy fianakaviana ray zay manomana ny fiavianao eo am-piazakazahana manao ny asanao. Ifonany aminao fa misy taona zay tompo manamary tena fa tsara communion aminao amin'ny hevitra mangingina nefa tsy mahay miaina miaraka amin'ny mpiray-tampo aminay. Saotra fandroana maraina dia afaka handray famelan-keloka vaovao zay isitraka amin'ny famindram-ponao vaovao avy any an-danitra. Saotra ny amin'ny maraim-baovao. Ampianaro zay tompo, ampianaro zay amin'ny alalan'ny fanahinao. Ampianaro zay amindra sady iray toetra aminao fa iray ny zavatra rehetra aminao. Amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy a Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety ary avy hatranintsika dia hanao ny fanatitra. Ny fotoanantsika to dia hotony taty andra. Fotoanantsika manaraka dia rapitso sekoly tokatrano sy diso rapitso tokatrano. Tsy hain'ny olona be problema tokatrano tonga eto zany sao dia mifampijerijery eo nareo ngatonga. Nareo nga be problema be. Korotana indray nga madama mahatonga nareo mamonjy sekoly. Zay le tsy mifampitsara. Raha misy ny olana sy ny tsy mandeha ny fiaina tokatrano dia misy ny solution omen'Andriamanitra. Raha efa mandeha io dia misy anko ny zavatra omen'Andriamanitra mba hitohizana zany, mba ho stable zany. Mila tentsika miatrika ny fiaina tokatrano io ary ao ny anehoana ny fiovantsika. Ianao zao raha mijoro olombelona hoe voninahitra n'Andriamanitra fa tena novainy tompo dia mivady aman-jana koa no anontanianay. Alefa zao ty box i pasteur vetatry aloha. Azonao ve zany teneko zany? Raha mijoro olombelona amiko zao ianao hoe sotra tompo zafady zafady. Raha miteny zany hoe pasteur tena voninahitra fa niova dia ataony anketa ny vady aman-jana koa tokoa zay fiovanao zay. Fa raha miteny vady aman-jana koa hoe niova neny dia voninahitra ho an' Jesosy fa tena niova zany neny. Fa raha eo ambonin'io seza fotsifotsy eo fotsiny ianao niova fa tsy hatrany hatrano dia mila miova ianao hatrany hatrano sy hatrany hatrany. Amen. Natao a Jerosalema no aseho ny fiombonantsika sy ny fiovantsika amin'Andriamanitra. Ary zay communion zay dia afaka iainantsika ao an-trano. Mba mianatra miombo-po sy miray saina koa ny ao an-trano. Rehefa miteny madama hoe sosisy dia misy fotoana mianatra hoe sosisy zany nefa ianao misaina koa. Fa aleo sosisy misy communion. Toy izay akoho miterena tamin'ny onction. Mampiasa autorité générale te inona koa ao an-trano. Fa nantsiry iny akoho iny ary angidy satria maninona tsy misy fiombonam-po le izy. Hitahanao tompo mitsangana dia raisiny tsotra an'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta fa ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny fiombonana avy amin'ny fanamasina ho azo tsapaitanana ho tonga fiainana ampiadana sy ampitsahatra ary ampitony ianao ary ho azo manodidina izay rehetra mifanena aminao ho tsapaitanana fa manana an' Jesosy velona ianao ary velona eo amin'ny fiainanao Jesosy. Mahita fa miamizotra any amin'ny fahatanterahana ny communion anao amin'Andriamanitra. Mahita fa manomboka miaina ny ady hevitra amin'ny tompo, manomboka miaina ny fangatahan'andro, manomboka miaina ny fitondrana an'izay anao manokana manoloana an'Andriamanitra fa mahita fa miamianatra ianao io tena iombona ny zavatra rehetra amin' Jesosy. Ary ao anatin'izany dia hitombo ny fiombonanao toetra aminy. Raha mpamela heloka izy ka namelanao dia ho tonga mpamela heloka ianao amela ny hafa. Raha nanetry tena izy hamonjy ianao dia afaka manetry tena koa ianao mba hamonjen'Andriamanitra manodidina anao. Mahita fa hafinaritra be ny fiaina tokantranonao io sy ny fiainanao. Mandeha any indray fa voatany tontolo andronao androany anaran'i Jesosy, voataty herinandro hafakely ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Tsy ho raraka ianao, tsy ho lavo ianao ary ho azo mpiara-manompo tsapaitanana ny communion miafina iarahanao amin'Andriamanitra aseho anao amin'ny fahalemem-panahy sy fanetretena ary toetra tsara sy toetra mafy
mahafinaritra be aseho anao amin'ny androm-piainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita fa miray amin'ny tompo ianao, mitondra vokatra maro ianao, tsisy an'izay tapahanariana sy homay any ivelany ka malazo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tahian'Andriamanitra ianao. Zareo fahasoavanary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao